Tompoko lasy tompoko vavy dia ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS TV eo ihany koa eo amin'ny MBS 95.4 sy ny tambazotra tserasera. Faly tafaraka amintsika indray tony mazatra isika dia iresaka ireo vaovao mafana tao anatin'izay herinandro izay tony mazatra ihany koa dia andray vahiny isika rehefa aveo amin'ity alina ity dia ny tenako Clémence Rarnirina no iaraka aminareo eto ny namana Lilira Faralamo no ny antony izay tsy miankina aminy dia tsy miaraka amintsika aloha androany ny rarina antenaina rinona fa amin'ny herinandro izy dia efa tafaraka amintsika eto indray tony mazatra araka ny fanambarako teo dia fanadiadina no isantarantsika ny fiarahana isaky ny Alarobia toy izao tsy andry elarsika fa dia anaraka betrany alohan'izay fanadiadina izay mialohany andraisantsika ny vahiny sy idirana ao anatin'ny resadresaka amin'ny tialina ity. Ainao potika tanteraka ny torapasiko Tomasina noho ny ataony orinasa akaiky ny mpitondra fanjakana izay mpamokatra menaka. Nandavaka kanal iray metatra sasany eny amin'ny torapasika ity orinasa mpamokatra menaka ity entina itaterana ireo menaka ho vokariny. Avy any amin'ny port mandalo amin'ny hôpital be dia mandavaka koa eo amin'ny hôpital be eo dia makaty amin'ny lycée be Mananjara amoron-dranomasina daholo zany amin'ilay hoe miamitina antsika dia mandihy amin'ny Tahitsikely jusqu'à ny Fandaharana. Tuyau io dia anaovana pipeline zany hitondrana menaka zay vokariny société ITA. I société ITA io lefa teneniko lava hoe io dia akaiky ny fitondrana ary arovan'ny fitondrana satria tsy misy olona hafa eto Madagasikara mahazo mamokatra menaka manodina menaka raha tsy ny société ITA. Any ka misy usine any Majanga eo amin'ny 10 millions de dollars ny investissement nataony tsy mahazo misokatra, misy usine ao Tomasina eo amin'ny 8 millions de dollars tsy mahazo misokatra fa tsy maintsy société ITA ihany. Ka ny loza dia voalohany aloha ny vahoaka malagasy mividy menaka lafo nefa ny izy ihany mahazo mivarotra menaka. Faharoa manaraka an'izany dia loza ary eto koa teny amin'ny Andriamatofilo Andrazoel zay namonjy ny COP 26. Mamonjy COP 26 ianao fantatrao fa resaka tontolo iainana zany. Nefa ny androany lavana indray ny moron-dranomasina ny Tomasina ampidirana menaka any ka rehefa tonga ny cyclone dia feno menaka ny ranomasina ny Tomasina. Tsy azo ekena zany tompoko lasy tompoko vavy zany hevitra hoe Miami io anatsaranay anaovana pipeline le Miami. Za mihevitra hoe anamboarana an'le lalana amoron-dranomasina mba ho fanatsarana le izy anaovana an'le pipeline. Grave zany Nanamafy ity solombavam-bahoaka avy any Tomasina ity fa misy orinasa malagasy mpamokatra menaka ao Tomasina afaka mamokatra menaka tsara ho an'ny malagasy kanefa ilany fanjakana vaniny. Takina arak'izany ny anokafany orinasa io. Raha teanao ampidina ny vidin'ny menaka eto Madagasikara dia avelo misokatra ny usine sasany. Avelo misokatra oka zay ny ampimamba ara ekonomika zay ataonareo mampolony taonany. Satria tamin'ny transition no nahazo exonération totale io orinasa io hatramin'izao tsisy mahasamiteny satria matahotra ny daholo ny olona rehetra satria ireo olona reo voiroiroy amin'ny zavatra afera maro zay tsy madio eto Madagasikara. Izay le fanjakana Andrajoel manjaka ny kinamanamana mahazovana ny vahiny potehana ny orinasa malagasy arak'izany anjara vahoaka mandinika sy mitsara. Iny fanadiadina iny iaho teo no entintsika aloha hiaingana amin'izao tapany voalohany fandaharana izao andray avy hatrany ny vahiny isika amin'ny ity alina ity Enitsoa raha sitraky ny aina mpikambana ao amin'ny team jeune team Analamanga no raisitsika vahintsika tao anatin'ny Sahia Lasa Izao amin'ny ity alina ity faly mandray anao tonga soa tao anatin'ny fandaharana Enitsoa raha sitraky ny aina. Miarabanao Clémence Rarnirina mpanolotra amin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra na ny amin'ny radio MBS na ny amin'ny TV na ny amin'ny réseaux sociaux Facebook. Manakopaka-tanana kely ho an'ireo namana mpiserasera ny anaty réseaux sociaux satria fantatry ireo moa hoe vahiny eto ny tenako androany dia mangataka kopakopaka-tanana ny mpiaraka amin'ny tolona any ampitan-dranomasina any ny any Montepele sy ny RMDM diaspora.
Betsaka entsora sitraky ny ena ny zavatra azontsika tsoahana raha nanarakatsika ny fanadiadiana voalohany iny ny laza teo ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka hoe olona akaiky ny fitondrana no miara-miasa amin'ilay orinasa hita ary manao ampimamba ny famokarana menaka tsy automasina ihany ho izy fa manerana ny Madagasikara mihitsy ny menaka izay efa tafakatra hatrany amin'ny R1,00 amin'izao fotoana izao ny litatra ny orinasa Tico sy Magro izay isany mamokatra sy manaparitaka ny menaka vita malagasy ara-pahasalamana manerana nosy hatramin'izay dia ninina nakatona entsora sitraky ny aina ary tsy vitan'izay fa niteraka ihany koa zany tranga izany fahaverizana asa marobe teto amin'ny tany sy ny firenena ahoana no nandraisanao aniny vaovao izay nitranga tany Thomas niny dia ahoana koa ny hevitrao momba ilay nambarany solombavambahoaka atao hoe monopole ataony ity orinasa atao hoe makaiky ny fitondrana ity izay tsy pihana tsara fa hoe ny apanga mafy ny filoha teo aloha ho manao an'izay hoe monopole izay moa ireo mpanohitra zany tamin'izany fotoana. Misaotra anao ny amin'izay fantana zay Clément Sararnirina. Voalohany indrindra resaka mahakasika an'ilay pipeline sy ilay tuyau no resan'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka tao Thomasina. Ny hevitro mahakasika ny io resaka pipeline io mazava be ny resahany teo fa natao io pipeline io mba afana mame tombon-dany ny olona akaiky ny fitondram-panjakana ary nampalahelo raha anisan'le nijery le fanadihadiana teo tsika de ny tanjona kay tao anatin'le resaka hoe miami de tsy resaka le miami tena miami fa resaka fanomezana tombon-dany ozy ateo ho an'ireo namana akaikikaiky ny fitondram-panjakana de le vahoaka zany amin'izany tamin'izany diso fanantenana satria miami miaraka mahafantatritsika ohatry ny ahoana za miami zany any Amerika fa tsy zay kay le izy fa plazy io zavatra io de kay misy tanjona ambadika indray avy eo atyo anana avy eo atsika miresaka lay resaka orinasa ihany manao monopole ny fitondram-panjakana nefa n'izao fitondram-panjakana zao tamin'izany fotoana no anisany nanendrika sy nanao zay nansora-potaka ny président Ravalomanana mba hoe manao monopole nefa zareo ny tena voalohany amin'ny fanaovana monopole. Raha tsy jery fotsiny tsika io zavatra nitranga tao Thomasina io voalohany indrindra olona akaiky ny fitondrana ihany no mahazo tombony amin'le izy. Faharoa manarak'izay ny orinasa malagasy zay afaka mamokatra rehare amin'ny malagasy ny orinasa malagasy giazana atao daholo zao rehetrarehetra zao fomba rehetrarehetra zao mba ahafahana manakana le orinasa malagasy tsy sokatra nefa tadidio fa ireny orinasa malagasy ireny de sady reharea malagasy mamelona malagasy maro be ihany koa. Ny tiako tenenina ty fanjakany ty no tena mpanao monopole tsy resaka orinasa fanaovana menaka ihany fa na hatramin'ny resaka fandrarana hatramin'ny vanille sy ny sisa vao tsy ela akory angambontsika zay nandalo miresaka momba vanille mikaikaiky ane zao ny resaka vanille satria giazan'ny olona akaiky ny fitondrana ny vidiny la vanille raha tamin'izany fotoana zany izy nampanantena ny mpitondra fanjakana hoe ataotsika 3 fois tamin'izany fa zao le izy efa hitovy amin'ny vidin'ny ovy. De ny resaka ihany koa ianao teo mahakasika ny resaka ny tenenao teo moa le vidin'ny menaka ny ahafahantsika mifehy ny vidin'ny menaka Clémence de tsotra ihany avy alao ny orinasa malagasy amokatra menaka avy alao hiasan'ny orinasa malagasy fa sady mamelona olona ireny no reharehantsika fa ny olana matsy lasa ohatry ny hoe ory-hava-manana ve le olona ao anatin'ny fitondranao tsy mahazaka gasy tafita tsy mahazaka namana rosy ianao izy ny le hira zay tsy mahazaka an'le malagasy tafita de ny olona hafa nomena tombon-dany reharehantsika anio zany averinako foana reharehantsika ny fananany malagasy mitovy amintsika hoe ty orinasa malagasy de mamokatra zavatra vokatra malagasy ara-pahasalamana de mampiasa olona de vokatra vita toerana ihany koa no ampiasainy
Ka miresaka an'izay tokoa ianao moa fa efa natsidika teo ihany le hoe tamin'ny fotoan'androny dia isan'ny enjehana tokoa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana lazaina ny napangaina mihitsy hoe lazaina fa manao monopole kanefa ny zavatra tena tokony tsipihana dia hoe ataoko anaty farankisosina le lazaina fa monopole tamin'izany fa nahasoany vahoaka le izy satria nahafahana ny fea an'ireo vidin'entana teny anivon'ny ka tsy nahitana an'izao fikarana totsika hoe miopapana toy ny hitantsika amin'izao fotoan'izao Entsora sitraky ny aina fa nresaka miamia any koa moa nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka teo nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka ihany koa nresaka lavanila ianao no isan'ny namoaka voalohany an'iny hoe misy olona akaiky ny fitondrana no tena manao ampimamba n'ity resaka lavanila ity dia raha niresaka izy makasika an'izay miamia zay miamia zany nampanantenainy raha ho an'ny Thomasina manokana fa pipeline no hita amin'izao fotoan'izao ianao ve Entsora sitraky ny aina matoky fa ho tanteraka io tetikasa miamia tsy hoe teimekely mieritreritra li satria raha zao fitondrana zao aloha dia tsy mahagaga tsony hoe ny vavany sy ny fampanantenana nataony tsy io ihany fa be dia be ny fampanantenana ary raha nisy angamba fampanantenana tsy tanteraka be indrindra tao anatin'ny 80 taona teneniko mihitsy le tao anatin'ny 80 taona satria fiteny tondra zao am'izao ny hoe tao anatin'ny 80 taona tao anatin'ny 80 taona raha misy angamba izy fampanantenana tsy tanteraka be indrindra tao anatin'ny 80 taona dia ny am'izao fitondram-pandrakana izao tiako tenenina dia hoe tsy misy zavatra azo antenaina raha ny amin'ny mpitondra ankehitriny iteny hoe tetikasa mia misy ny sisa plaza eny hoe verindreo fa miamia zany no ampiasainany an'le olona hoe anao plazika izy nefa miamino ny teneniny ny zavatra teneniny vavanao aty ny zavatra teneninao aty fa ny zavatra ataonao tsy mifanaraka le teneniny vava sy lay ataon'ny tanana zay zavatra misy ka tsy misy azoko antena tsy mino zany hoe ho vitan'izao fitondrany zao ary tsy raha tao anatin'ny roa taona efa mananky any fahatelo taona tsika zao ny nitondrany tsy nisy zavatra ny songadina sy ny hoe tamin'ireo fampanantenana natao tsy nisy dia tsy am'izao vao eritreritra hoe ho vitany ao anatin'ny roa taona na loatra zany fa mifandraiky amin'izay ihany ny resaka menaka isika teo tsy ny vidin'ny menaka ihany fa saika ny vidin'ireo entana izay ilaina andavanandro dia nahitana fiakarana avokoa ary efa ny resaka lava momba n'izany moa ny mpiaro ny zonim-panjifa avy amin'ny PMH tao anatin'ny fandaharana dinika ny alatsinainy lasa teo isan'ny fampanantenana zao fitondrana zao satria miresaka fampanantenana ianao entso raha sitraky ny aina ny hoe hidina ao anatin'ny 3 andro ny vidin'entana ho avy ny sambo roapolo ampienana ny vidin'ny PPN hidina ny vidin'ny simenitra dia mikasika an'izay vidin'ny simenitra izay dia mba te hiresaka kely momba ity malaza be moa zao le compte fako dia ity compte fako iray ity izay mpomba ny fitondrana ilay fantatra amin'ny solona anarana hoe John Mark isika tsy hoe fitiavana te ampafantatra hoe izy fa ilaina ihany koa moa zany ny alalan'ny mpanaraka ny fandaharantsika hoe rehefa manao Facebook dia fataro fa rehefa io olona io zay no manao ny publication dia le olona mampiasa ny solona anarana io dia fanaratsiana avy hatrany ny filoha teo aloha Ravalomanana foana zany no voiziny dia na izy raha nefa ny raha hitantsika ao anatin'izao publication nataon'izao dia tena ny teny hoe ny sitona lakolosy mihitsy momba ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra ozy izy isa minitra ozy any manoro any raha ny fahitanao azy Entsora sitraky ny aina manana vahaolana amahana ity fiakaran'ny vidin'entana ity ve izao fitondrana izao misaotra anao amin'izay fanontaniana zay mahakasika ny vidin'ny simenitra moa no resantsika nisy publication zay nataon'ny pejy malaza be Patrick Raromanina natao anatin'ny réseaux sociaux hoe lazain'ny mpanohana n'ity fitondrano ity fa ny fanaovan'zareo foto-drafitrasa marobe hono no mahatonga ny vidin'ny matériaux de construction hiakatra isa minitra satria lany any daholo zany hono lany any daholo nylay fitaovana dia mahagaga anay namana Clémence le hoe zany no mampiakatra azy nefa ny teinte orange tsy miakatra fa maninona ny teinte orange tsy miakatra raha izay tokoa satria ny tokony ny teinte orange zany miakatra satria nanotrano efa nitsangana azy ny mangamanga sy menamena ny lokony orange tokony io zany miakatra be satria tsy hisy mihitsy tsy maharaka mihitsy fa tsy misy an'izany akory nefa tsy miakatra ny teinte orange ny dikan'izany resaka tiana ateza
sy tiana alaza ny hoe ny fanaovana an'izao sy ny fanaovana an'izao no mampiakatra azy ary mampagaga orinasa mpamokatra simenitra io ao Antsirabe ao Ibity inona tsy afezan'ny fanjakana n'io orinasa io maninona io no miakatra isan'andro miakatra isa-minitra efa ohatrinona moa zao 1,4 tsy nataloha ny vidin'ny simenitra fa zao izy efa 9 tena enjana be zany fiakaran'izany za zany raha tao anatin'izay foana avereniko foana ary tsy ndriko foana hoe efa 3 taona zay vita raha tao anatin'ny 3 taona izy tsy nahavita ny fean'ireo tsy nahavita ny fe sady tsy nahavita napidina tsy mba nahavita ny tazona le izy tsy ho vitany mihitsy intsony ao anatin'ny 2 taona ary zao le izy ny tena miverina kely am'le resaka monopole teo le izy ne resaka monopole mahatonga le resaka monopole ataon'zareo satria akamakama nanoana sy namatsy volany akamaroan'le mpandrara goavana de tsany no miteny andreo hoe zay ny tena antony izy teratany vahiny akamaroa teratany vahiny namatsy vola azy tamin'ny fampelezan-kevitra de misy contrat zany tao de tsy maintsy averina ny volan'ireny olo reny de izy aveo no mizaka amin'ny vokany lay mpanjifa aveo no mizaka amin'ny vokany resaka sosialy sy toekarena trany isika iantsora sitraky ny aina vaovao mafana ny namoahany tahirim-bola irasam-pirenena ny teo anivon'ny FMI fa de hoe miiba 700 na hoe moins 7% mahery kely ny arkarely eto Madagasikara am'izao fotoana zao miabo 400 na plus 4% anefa no tanjona napetraky ny fitondrana ary voarakitra tao anatin'ny tetibola LFI zany ny LFI zay tsetsatsiaritra aloha ny ilazana entsora sitraky ny aina fa mbola tsy tonga eny am-pelatana nyireo solom-bavam-bahoaka hatramin'izao ny rijateny mahakasika izany izay midika raha ny vaovao moa zay narana teto amin'ny MBS omaly hoe midika ho fandikana ihany koa ny lalam-panorenana izany tranga izany fanontaniana mbola hatafavoaka baolina ve raha ity fitondrana ity entsora sitraky ny aina ireo pomba azy raha teo dia miezaka mafy mampita azy ny filoham-pirenena io resantsika io amin'ilay mpanao mpilalao baolina kitra malaza izay hoe atao hoe mpanjaka ny kitra mihitsy Cristiano Ronaldo raha ny akanjo nanaovany rehefa nody avy nanatrika ny fivoriana momba ny tontolo iainana avy tany Glasgow zany ny filoham-pirenena ambali an'izay resaka resanao zay de sady malahelo ihany no teme ihany koa nefa ny hoe ty fitondrany ty de tsy misy na ny pomba azy tsy misy adevitra mba hoe misokatra ka tena ahitana fivoarana zany ampifandroso ny adevitra atao fa ny resaka voiziny mpanoana ny fitondrana am'izao ngeka hoe satria ny filoham-pirenena ho ny bôgôsy tanora ny akanjony ohatran'izao makatsy makaroa ohatr'izany ny zavatra resahan'ny pomba fitondrana rehefa miady hevitra aminy ianao zany hoe tena mijanona ho resaka fanatisma fotsiny ka zay zavatra rehetra resahan'ilay mpitondra de bravo sy merci président foana zay ihany sisa no ao am-bavan'ireo mpanoana fitondrana fa verena nisy fantanina nataonao teo de tsy voavaliko kely resaka 3 andro fa mba angatahako kely ho averenana ny resaka ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana 3 andro ho ampidinina ny vidin'ny PPN ninona ny hitanao tao anatin'ny 3 andro aveo fandravana gouvernementa rehefa noravana zany ny gouvernementa de mba niandry indray le malagasy hoe ireo gouvernementa vaovao reo zany no anatanteraka lay 3 andro tamin'izany le gouvernementan'ny cerveau moa de zao ndray gouvernementan'ny asa de hoe ato anatin'reto gouvernementan'ny asa reto zany no anatanteraka lay 3 andro fa le 3 andro hatramin'izao 3 andro sy 2 volana zao ny 3 andro aloha zany mbola mipetraka raha am'izao andro itenenantsika androany zao fa ny 2 volana efa lasa indray de le samby roapolo mipiany ihany any anatina réseaux sociaux any moa rehefa tsika betsaka no manaraka réseaux sociaux de miteny ny any anaty réseaux sociaux any hoe le sambo angambany tratrany embouteillage fa samby roapolo mety tratrany embouteillage angamba fa satria ny hatramin'izao le sambo mbola tsy ary le mpitondra tsy vao zao no nampanantena an'izany fa efa hatry ny ela mampanantena foana fa tsy hita le izy aveo de sambo miletika zany no ilazako an'ireto samby roapolo reto aloha hatramin'izao resaka momba ny anitsika tao enitsora sitraky ny aina le fiakaran'ny
fidinana moa zany fidinan'ny arikarena izay nampanantenana hiakatra plus de 4% tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Ravalomanana maherin'ny 700 plus 7% zany a ny miiba moa zany 700 ny arikarena fitombon'ny arikarena teto Madagasikara zao zany tsika 4% ny nampanantenaina mbola lasa niena -7 indray tsika zany hoe raha ohatra zany ka hatratra ny niveauna ny ahavo tamin'ny nelany ny filoha teo aloha Ravalomanana teo amin'ny fitondrana de mila manao dingan-dava 400 isan-jato zany tsika mbola ho tratra ve zany roa taona sisa ny anana fitondrana Iantsora sitraky zay ohatry hoe mampiomehy le fitondram-panjakana ridicule niakatra tao nisy fotoana talohany andraisana zao fitondrana zao aloha de ambony tsy tadidiko izy zay na 4 na 5 niarikarena no niverina nidina au moins 7 tsy nitsahatra nidina zany ty mo mandeha anatina réseaux sociaux any de za sady me any rehefa mahita lisy fa le hoe égalité manara-penitra atao anaty valeur absolue fotsiny de mitovy le -7 sy le +7 tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana raha nahavita nampiakatra an'io plus de 7 président Ravalomanana de zao fitondrany zao raha nianga tany amin'ny plus de 5 de midina nandalo 0 ary midina tonga any amin'ny -7 de inona moa zany no azonao antenana am'zany ianao ve de na ianao tsy zano amaly azy fa hoe ianao na ianao mpijery ianao ve de mieritreritra hoe raha tany amin'ny plus de 5 izy de nidina aty amin'ny -7 de ho vitany ve ny hiakatra plus de 7 mba hidépasser ny zavatra vita amin'ny président Ravalomanana tsy zavatra tsy lôzika fotsiny tonga de tsy lôzika nidina foana zany ny tapiakarana midina eto amintsika tsy nisy tapiakarana ngambany nidina tsy mitsaha midina ohatr' zao tao anatin'ny 10 taona nambara foana hoe zareo moa zany no milaza an'izay hoe resaka coronavirus mialokaloka moa zany ao ambadika izay hoe valanaretina coronavirus no isan'ny tsy nahatratrarana ny ray tanjona napetraka ny député moa vo nanambara an'ity hoe +4 ty de fa tsy nitsahatra nanao fanamariana hoe impossible zany tsy ho tratra mihitsy zany manonofy izany eritreritra hatratra +4% zany a io zao tsika vao maika niena ianao ve miombokevitra ny am'zany hoe coronavirus tokoa no isan'ny antony tena nampiletika atsika ohatran'izao satria ny firenena rehetra to ohatrany mba mahavita ihany farafaratsiny aloha mitazona ny arikarenany a na nitazona ny toekarenany mba tsy hitotongana be raha mihoatra atsika eto Madagasikara za zany mba de hitodika kely any am'le mpanara-baovao aloha hoe mba atsika réaliste rehefa mihaino zavatra tenenin'ny mpanao politika fa misy zavatra de ohatrany hoe fanabarabarana ve fanaovana tsinitsiny feverana le olona ao bado no mahatonga an'izany fa nga Madagasikara rery nisy coronavirus fa maninona ny firenena maro be zay entsika isan'andro amin'ny vaovao fa misy amin'arivo ny aman'alina tsika ne mbola tsy natratra an'izany hoe aman'arivo ny alina mpitondra fanjakana ary nilaza mihitsy fa voafeny coronavirus teto amintsika tiako tenenina le mpitondra fanjakana milaza fa ny coronavirus nahatonga le arikarenany hidina sy tsy voafe kanefa ny laharatsika de ny hidina nefa n'le olona zay tokony nampanantenana fosongonatsika koa ny nisy coronavirus ho ataotsika aria lavitra be aria fafireny mario izy Comore fa izao Comore ne lasa aria alobe aria de hoe Comore ve tsy nisy coronavirus zay le tiako tenena zany za zany te ampatsiahan'le olona hoe mba dinio kely le zavatra resan'le mpanao politika fa aza hoe fotsiny hoe zay ny teneniny de zay foana mba réaliste rehefa miteny de ohatr'izay koa an'le mpitondra fanjakana mba réaliste fa aza mieritreritra nay ho bado teo moa tsika Iantsora sitraky ny aina ny resaka mahakasika ny fivoriana izay natrehan'ny filoham-pirenena tany Glasgow Écosse maneho hevitra ny olona sasany anatin'ny tambajotra tserasera fa hoe niketrika fikarohana famatsim-bola ahafahana mamatsy a nitetika asan'ny vadiny de ny famokarana etanol ny filoham-pirenena hama tokoa ve ny olany fasimbany tontolo iainana izany famokarana etanol izany raha ny hevitra ao tafaresaka niny tsika moa tsy le resaka tany Glasgow de misy zavatra ohatrany hoe za zany mahita foana hoe isaky ny misy zavatra ataony ao anatin'ny fitondrana de misy ridicule zavatra ridicule be foana tao anatin'iny fandehanana tany Glasgow iny a de niteniny ny ministry ny tontolo iainana fa ny low cost na ny fitaterana amin'ny avion ao France makao Espagne no mahatonga ny kere
any atsimo na mahatonga ny ahitana any atsimo de mieritreritra an'izay zavatra zay a de io zay hoe tsy ity fitondrano ty a tsy vitan'ny atraty Madagasikara no manabarabara olona fa any koa izy any anie efa tsisy isisy Madagasikara moa izy ny fomba fitondrana zay tany atsimo fa any efa tsy Madagasikara tsony a efa tsy manaiky tsy ampiasonina ao amin'ny zavatra ohatran'izany ny olona antoka-parenthèse kely iny fa miresakitsika le hoe famatsim-bola ho an'ny vadiny gazety avy any ivelany mihitsy moa namoaka an'io hoe mitady famatsim-bola ampandehanana ny tetikasan'ny vadiny ny foloha. Ny zavatra tiako tsindrina de izao tsy misy mihitsy hatramin'izao zavatra na paikady zany napetraky ny fitondram-panjakana mba hoe jerenan'ny sarambabem-bahoaka fa ny zavadravatra mamaimaika azy mianakavy eo ihany no andeha hiazakazahany zao anefany isika raha iresaka mahakasika ny tontolo iainana tokony ho jerentsika hoe inona ny mahakasika ahoana ny atao edina amin'ny doro-tanety ray izay tokony ho atao hoe ahoana ny resaka fambolekazo izao fitondrany zao moa de lokaloka mihitsy nampana ny resaka hoe amboly hazo amina hektara maro be isika isan-taona ary hoe anafatra drone mihitsy tamin'izany de hoe afafy amin'ny drone ny zanakazo ohatrany hoe sady mampime ihany lay zavatra tsy réel resahany a nampanantenan'izany izy aizy zao zany ny resaka hazo zany ahoana ny resaka doro-tanety inona mipaikady hoentiny am'izany de miresaka ianao hoe vahaolana ve lay etanol ny etanol raha ny am'izao situation tsika zao aloha tsy vahaolana satria voalohany indrindra tsy ho takatry ny sarambabem-bahoaka zany tena gazety navoaka ny Liberty tao amin'ilay tao paziny a gazety vahiny a Afrika io gazety io namoaka hoe sivy ao anatin'ny olona folo no miaina anatin'ny fahatrana lalina ao amin'ny tapany atsimo raha ohatra zany asianao mividy etanol reo olona reo a de tsy hividy mihitsy izy fa tsy maintsy mbola andeha ihany anapaka hazo anatao kitay na atao charbon zany hoe tsy mahavaolana zany io fa tokony hitady vahaolana ny fanjakana mahakasika ny resaka hoe transition énergétique zay ny tokony hidiran'ny fanjakana hoe ahoana mety zao a mety tsy heritaona mety tsy roa taona mety tsy dimy taona fa inona kosa ny tokony fepetra ifanaraka am'izay mandra-pahatonga izay transition énergétique izay tokony tsika ohatra hoe azotsika ataony izany mety amintsika be de be ny fako tokony ohatra tsika resaka biogaz be de be ny tanora mahay momba an'izany maniny izy ireny raha ampina ny antony tsy anampina an'ireny nefa ny de tsotra be satria tsy afahana misehoseho be reny fa satria ty mpitondra ty moa tena talenta an'izany misehoseho zany ary tena tia de tsy afahana misehoseho be le hoe misy mpandrarary de atosika fa zay zavatra afahana hita maso aingana be ihany azy fa tsy vahaolana io zany tonga de tsotra be hoe ny vahaolana ho an'ny vahoaka de tsy lara-pahameny ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy tsy mino aho zany fa vitan'io sady ihany koa tsy vahaolana io resaka etanol io miresaka an'izay tsika fa efa firy taona zay no napetraka ny vady fototry ny etanol zay nakasary tsara mihitsy de micommuniquena be mihitsy de mitehaka mihitsy ny olona hoe isy orinasa fa izao hatramin'izao de itsika rehefa miresaka tsinona de miresaka foana ny fitondra finjondrana hoe tao anatin'ny embolo taona vady fototra be de be mbola tsy nanomboka tao anatin'ny embolo taona de am'izao tsika mahita azy fa iverenantsika kely ny resaka toe-karena enitsora sitraky ny aina fantatsika tsara fa ny lalana de isan'ny ankinana zany hoe firoboroboly ny toe-karena izany maro ankehitrina ireo lalana simba tsy atao andrenivohitra ihany tsy ambanivohitra ihany koa fa raha nytoe nefa dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa asa maro no ato amin'izao fotoana izao manambara inona ho anao izany zavatra izany mazava be zany tsy manam-bola ity fitondram-panjakana ity kanefany tsy manam-bola fa mbola be vava ihany za moa nanao publication mihitsy tamin'ny compte Facebook tamin'izany hoe tokony hiverina amin'ny teniny prime ministre satria mahitsy be ny teniny hoe tsy misy vola ho azonareo amin'ny grève izany le olona nde mitaky ny zony fa tsy hoe volanao ny angatahany fa zany aloha mivavany
ho amin'ny resaka hiditra amin'ny resaka lalana tsy manam-bola amin'ny fanjakana mahatonga ny hoe atrahatra le izy kanefany a ny lalana de miatoka ny fampandehanana ny toe-karena satria taterina daholo anie ny zavatra rehetrarehetra io hoe na avy any ambanivohitra hividy zavatra fokariny andrenivohitra de taterina ny avy any vokatra avy any ambanivohitra de taterina makany andrenivohitra fa izao eo amin'le resaka lalana zay tsy misy vahaolana maharitra hozy satria raha tokony hoe nataon'ny fanjakana zao de nijery hoe ahoana ny ahafahana mametraka paikady na ny asiana teti-bola mihitsy ohatra hoe entina any amin'ny assemblée resahana hoe ty ny tokony resantsika amin'ny resaka lalana de zavatra ataony de ny manafoana indray ny ny fanamboaran-dalana fa izao nefany manimba endrika ny fitondrana io tsy fanomezana volan'ny mpanao lalana io satria raha zao ny fitondram-panjakana nao appel d'offre na ohatr'izany iresaka hoe anao an'izao zay na anao ohatr'izao de tsy atokony ny olona satria reo ary ny asan'ny olona efa vita efa roa taona hatram'izao mbola tsy asianao resaka mbola le olona mitako ny zony indray mbola lazaina fa hoe tsisy vola ho azo amin'ny grevy eto zany le toe-tsainy ao amin'ny mpitondra fanjakana le olona mitako ny zony enao tsy mahavita lisy de lasa le olona ary zao zareo mantsy ny teny fa misy olona tsy manara-dalàna na tsy manao ny asany ao anatin'le mpanao lalana ka maninona raha izay tsy nanao raha zay tsy nanara-dalàna no sazinao de tenenao hoe ty le izy fa tsy ny hoe ny ray isan-jato no manao alizy de ny 9 isan-jato na 9 isan-jato no potehana ao anatin'izay an'izay ho resantsika eo zay entsorasitraka nena rehefa avy eo fa miresaka lalana moa tsika de hoe fampitahana ve ny tiako iaviana ny amin'ny hoe tamin'ny andro ny filoteloa Marc Ravalomanana navita lalana 9 kilometatra ny fitondrana ankehitriny mavita lalana ama-kilometatra ihany fa betsaka koa nefa ireo metatra maromaro kanefa dia ny filoha mihitsy no midina mitokana azy ireny ary misy betsaka koa ireo izay lalana pavé no tokanana izay misy ny ataontsika hoe fifangaroana andraikitra ihany angara zay ny vilazana satria tokony mba hoe andraikitry ny ben'ny tanàna na andraikitra gouvernoura lasa isalvany ny filoham-pirenena manahoana ny fandraisanao nyreny ny politika ny fitondram-panjakana mihitsy ny amin'ny resaka fanamboaran-dalana satria fantatritsika koa ny arainy 44 izay nirehana fa ho amboarina kanefa ny mandraky aloha ny androany dia atotry ny ampahany any ny vita mifandraisanao an'izay avaliko an'izay misy zavatra somary mampimekely voatsela akory zay nisy ministry ny asa vavety ny tokana lalana 10 kilometatra sy 200 metatra teny avaradrano de nisy namana tany anatina réseaux sociaux moa de malaza be ihany mihitsy io publication io hoe ministry ny asa vavety mitokana lalana 10 kilometatra tompo mba omeo asa vavety kokoa noho izao izy ireo ohatr'izany hitanao zany le zavatra efa ny olona rehetrarehetra efa mahita fa manao resaka tsy mitombana ty fitondrana ty raha resaka fotsiny tsika ohatra hoe ny resaka RN 44 rehefa nijery ny communiqué nataon'ny fitondram-panjakantsika de efa tena milamina tsara zany lalana zany fa tsy ela akory zay nisy nandefa vaovao mahakasika ny RN 44 indray mandeha tompoko avereniko tsara hoe indray mandeha no avy ny orana fa tsy fantatra tsony hoe tambary ve sa lalana io nefany tadidio tsara président Ravalomanana nahavita lala-pirenena 9200 km tsy na communiqué na tsy nataony inona fa ny olona any anatin'le toerana mahafantatra an'izany hoe nanao an'izany izy ary tsy lala-pirenena ihany goudronné io resahako io lalana natao président Ravalomanana io fa ny zao na pavé tokony hotokanana be ny tanàna izy lasa mandeha mitokana an'le izy tsy haiko hoe midina ve le anina le filoham-pirenena sa hoe ahoana fa zavatra tokony azonao tokony olona eny amin'le fitsinjaram-pahefana na le eny amin'le vonjom-baoka itsinjaram-pahefana zany na le eny fotony ny tokony hitokana an'ireny de mahavita an'ireny fa lasa sady fandaniam-bola ane le izy avy eo namana Clémence hoe lasa indray ny délégation be de be de vola-otrinina indray avy eo nandehanana hitokana an'ireny nefa zavatra kely tokony hitokana ny olona eny fotony fa zao teneniko anao hoe lalana io ny tena tsy inona zanaka tany olona tany ambanivohitra tany de misy de reny lalana kely tadidiko tsara mihitsy mbola zazazasa tsiny zay tamin'izany fotoana natondran'ny président Ravalomanana zany de io lalana io mandava-taona ianao de mahita an'ireny tracteur sy ny sisa an'izay anampanao lalana ireny manamboatra
manao entretien na lalana foana ka nalala tany aza de lamina tsara ny lalana fa am'izao lalana efa goudronné no apoka avadika pavy satria tsy maraka ny eto manana efa ndresanosina tsidika to ihany mo mientso raha sitraky ny aina mikasika an'le olana satria miresaka lalana tsika ny olana izay mianjady amin'ireo mpanao lalana izay manana trosa amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao a mitetina 3 miliyara ariary efa ambolana maromaro na avitan'ny asa nefa hatramin'izao a dia mbola tsy misy ny fandoavam-bola tsy niraisin'ny ministra kory izy ireo raha tonga nanantona teny anivon'ny ministera tompona andraikitra omaly a nodomaina tsy nahazo valitenina afa-po ka dia izay fanadiadiana makasika an'izay akon'izay fahatongavana ireo mpanao lalana manana trosa amin'ny fanjakan'izay indray a no ndeha rahantsika aloha entsora sitraky ny aina dia manohy ny resadresaksika ao aorian'izay. Herim-po-verimaina indray ny an'ireo orinasa mpanao lalana androany raha tonga nanantona teny amin'ny ministera ny asa vaventy teny Anosy. Tsy nahafa-po azy ireo ny fihaonana sy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra. Mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany hatreto ny valin'ny fitakiny. Tsy nandray azy ireo raha teo ny ministra ka solitena avy amin'ny ministera ihany no nifampiresaka tamin'izy ireo. Atseto zany izy tsy mahafa-po anay mihitsy le valiteny meny zareo satria mbola le taloha teo aloha ihany no averiny zareo efa nomboka tamin'ny zay nanao sitiny iny tamin'nomboka volana oktobra. Matoa zay samy joro mitaky an'le vola ty amin'ny ministera zany mahita ohatrany hoe alainareo sary misy mpanao gazety ohatran' zao a ny anay tena vita ara-dalana tsara le asa ary le asa tokony isa zay fictif zay a tokony zay ny tsy payeny e raha ny lalàna zany tokony hoe zay manao asako totoa normalement tokony tsy miana vola fa matoa zay nijoro ato hatram'izao a fa nanomboka tamin'ny mois de mars any zay no nitaky an'io e nandeha pary étape le izy moa mandeha pary lettre natao tamin'izany fotoana izany fa tamin'ny mois d'octobre to zay vao nanao le site iny satria fa tafahoatra le izy atao le taratasy tsisy valiny makary tsisy valiny miandro ohatra zao ampioanina amin'izao nareo juska hatramin'izao le ministre ny amaly safako manina ndefa na tamin'ny média iny a nanazava mihitsy misy mivola manina raha misy mivola manina raha payenao ary le entreprise navita le asa tsara zany tiako teneniny eto fa zay tsy navita olona zay fa hoe tanterao le mbola tsy navita toy izy le asa iandry le fahavitany le asan'olona ary ve nefa asa tamin'ny heritaona no vitanay ny asanay eny mahakivy le izy amin'ny ankapobeny nefa vomaika ohatsy manetsika le ambom-ponay zany zay ahitaky le zoanay tanteraka mahakivy le izy satria tsy afa-po foana anao amin'izay valiteny le olona arirariran'ny zareo. Ratsaivina, vola mitentina 3 miliyara ariary ny vola tsy voalohan'ny fanjakana amin'ireo tompona orinasa mpikojakoja lalana ireto. Efa nanomboka tamin'ny volana janoary no makaty ihany koa no efa nanao fitakiana izy ireo ary efa maro ny dingana natao hasainga mandrak'androany tsy mbola voarain'izy ireo izany volana izany. Fa nataon'ny fanjakana aiza izany ny vola. Ny mahagaga mantsy dia manambola ny fanjakana, anaovana fisehosehoana sy fotodrafitrasa itsero. Kanefa ny orinasa malagasy izay mitondra fampandrosoana eto Madagasikara toy ny napotehana sy tsomena karama. Isan'ny efa natsidika to ihany entsora sitraky ny aina fa isan'ny votra ihany koa tao anatin'ny fanadiadiana iny hoe ny fanaovan'ny orinasa sasany atsirambina ny asany no karazany hanasaziana ireo nanao ny asany ara-dalàna. Hita mibaribary fa tozary mitovitovy foana ny fialana hirika ataon'ny fanjakana. Satria ny eny amin'ny université ihany koa dia mbola maro ireo manao fitakiana hatramin'izao dia lazaina fa ny fisian'ny fanodikodinana ny vola izay ilana firosoana amin'ny digitalisation no isan'ny mahataraiky ny famoahana ny vola. Ny université amin'izao fotoana izao raha ny vaovao navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro izay hitantsika io dia hoe tsy handray ireo mpianatra vao afaka baka tamin'ny taona 2024 ity. Mikorotana daholo ny zavadrehetra entsora sitraky ny aina tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona angamba zao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena zao sa hoe ahoana ny fahitanao azy? Io moa ny fialana bala ataon'ny fitondrana iny hoa efa mitovy foana ary efa zay foana nataony dia mitady zavatra ahodina foana. Tsy io resaka fanamboaran-dalana io ihany na io resaka université io ihany fa efa hatramin'izay vao misy zavatra mafampana dia mitady indray zavatra anaovana cinéma foana zany eto amin'ity firenena ity. Tamin'izany fotoana zany hoe nafanambe ny vidin'ny PPN dia nanaovana diversion indray le hoe resaka Apollo avy eo indray nafampana ny Apollo fandravana gouvernement dia mahita zavatra foana izy amery verezana ny sain'ny malagasy.
miresakatsika matsy mahakasika nyray université ny ao amin'ny université a voalohany indrindra aloha de tsy voalohany karamany mpiasa ny PAT indrindraindrindra ny indemnité de technicité sns eo ihany koa ny resaka fitakina bourse de inona indray zavatra resahan'ny fitondram-panjakana ny fitondresahany indray aveo de ny hoe mbola miditra amin'ny digitalisation tsika digitalisation tenao ve ny manao digitalisation de ny olona no ameritenao asinao mivezivezedy sy mivezivezy makaroa fa maninona ianao raha mametraka ny paikadinao de sady alohanao ihany lay vola fa le izy tsy manam-bola ny fitondrana fa mireare fotsiny hoe te ireare zany hoe zay manam-bola izay mahavita zavatra fa tsisy vola ao raha misy vola ao nalohany fa tsy avelany korotana de aveo matsy ny tena zavatra tena mampime aveo namana Clémence ahodiny any aveo io resaka io rehefa mihetsiketsika le olona satria ohatra hoe tsy voaloha zao ny mampiasan'ny université karaha mampiasan'ny université de avadika ny hoe resaka politika io rehefa mihetsika le olona tahaka izany koa reny mpanao lalana reny le lalana efa roa taona ozy efa nangesahako teo ihany matsy zay lasa lokely tamin'iny fa efa roa taona le olona de ahodina am'le hoe misy tsy manao ny asany tsara ka maninona raha le olona tsy manao ny asany tsara no tsy omenao ny karamany de tenenao koa izy le tena tsy manao alizy de ny hoe zay manao omeo ny azy amin'ny resaka fitakiana ihany tokoa tsika de ny zavatra hita aloha de tsy misy herinandro tsy hahenona olona manao fitakiana sy fitokonana eto amintsika amin'izao fotoana zao mitokona ireo mpitsabo biby zao ankehitriny mpitsabo biby moa zay manara-maso ihany koa fahasalaman'ny hena izay amidiny ireny mpivarokena ireny niakatra vokatra zany ny vidin'ny enombo satria ny atony famatsiana ireo tsena maro isan-karazany manerana ny nosy ny zavatra takiana ireo mpitsabo biby anefa entsora sitraky ny aina de tsy sarotra valiana satria de mifandraiky amin'ny fanameloana everin'izy ireo fa tsy mitombona ny naman'izy ireo zay ny antony anaovan'ny zareo ny hetsika izany te-antany anao hoe entsora sitraky ny aina mbola misy fanjakana ve eto azo antenaina amaolana mbola misy fanjakana ve eto ozy ianao ngamba ny tiako averina kely hoe alao ngamba ny filoham-pirenena namaly am'izay amikabariny tam'izany fotoana zany hoe mbola misy fanjakana ve eto fa inona ary no misy eto zay tsinona le terme manteneniny avy ampiaraka am'le miroa rerakery hoe fa inona ary no misy eto voalohany indrindra raha misy fanjakana eto ka misy ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena de tokony hainy no mijery ny olana io inona le olana rehefa hainy matsy no mijery an'le olana fa ty fanjakana ty matsy Clémence zatra manao be marenina tsy meno io fa ianao raha vo miteny de mpanohatra zay na tsy tia fandrosozy zay le tena olana ty fitondrana ty any ka le olana efa ingeza be efa tsy zaka le olona tsony de mbola tsiniaviny ihany fa ho everiny politika foana satria izy ny mieritreritra foana satria mety zay angamba ny fomba fanaony hoe rehefa manao zavatra izy de ambadika politika foana de mety ho eritreretiny hitovy amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra io zao mitsika miresaka hoe resaka mpitsabo biby rehefa manao fitakiana le mpitsabo biby hoe namany zay tokony tsisy nidira le namany le resaka de davy zay olana zay fa lasa miteraka problème hafa aveo le izy satria lasa tsisy omby tonga tsony any amin'ny tsena de lasa tsisy hena tsony aveo mividiny hena lasa miakatra ho azy sa ve zay mihitsy le tanjona satria moa zay ny fiakarany vidim-piainana zao tsinona ny ohatry ny tendance so de zay mihitsy koa ary le tanjona fa maninona ary raha napetraka zay hoe ty de mbola anankiray le problème de mba tsy tara izy olana hafa de davy nalay vaolana fa tsy ty fitondrana ty tsy hanao an'izany de apetrako amin'ilay valy le fanontanian'ny filoham-pirenena misy kabariny zay moa tamin'izy tany ambositra tamin'ny fampelezan-kevitra namana Clémence ozy izy hoe fa inona ary misy eto de mazava be ny teneniny tsindry azo lena misy eto fiakaran'ny vidim-piainana misy eto de la ozy hoe lao izy ihany namaly azy fa zany zavatra zany afaka jerentsika ny amin'ny réseaux sociaux any anatin'ny Facebook sy ny YouTube any fa antsara zany hoe zany ny teneniny de ozy izy namana sasany hoe mahay maminany koa izy miteny anao teo hoe fitaran'ilay izy mba tsy vadika olana hafa de tsy aritra angamba no iresahana entsora sitraky ny aina fa milaza
manambana ny ampiakatra sarandalana ihany koa ireo mpitatitra mizotra régional sy nationaly amin'izao fotoana izao nambaran'izy ireo moa hoe manomboka amin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra no anao an'izay fanotsiana sarandalana izay izy ireo nefa ny raha vaovao farany aloha dia ohatrany hoe hiemotra kely ka dia tsy fantatra aloha zany raha ho tanteraka izy tia na ihany koa mba handray fepetra mialohan'ny fotoana ikosa ny fanjakana satria dia fantatritsika tsara fa ny fiakaran'ny sarandalana dia tsy maintsy foana miteraka ihany koa fiakaran'ny vidin'ny entana amin'ny ankapobeny ka raha reo entana efa tena miakatra PPN efa miakatra be amin'izao fotoana mbola ampiana fiakarana andiany manaraka indray dia asa fa dia efa tsy hitany vahoaka ntsony angambany izay iainana tsitsitsitsaritra ihany moa izay entso raha sitraky ny aina fa eto tsika manomboka eto dia andeha hiresaka politika amin'izay raha sitraka ao ianao moa ao anatin'ny antoko team ao anatin'ny jeune team Analamanga no misy anao mpanohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ianareo nanamarika ny herinandro lasa teo ny hetsika goavana nitambaran'ireo pro Ravalomanana rehetra tany Lamotte Beuvron nanao fanambarana izy ireo nandritra izany entso raha sitraky ny aina inona ny votoatiny izay fanambarana nataon'ireo pro Ravalomanana izay ya misaotra betsaka an'ireo namana any Adilambato aloha nanao an'iny fanambarana izy satria eto terena ny eto dia manjary tsy afaka miteny tsy afaka maneho hevitra dia misaotra betsaka an'ireo naman'ireo satria nanao fanambarana izy mazava be ny fanambarana izay napetrany ho anay avy aty amin'ny pomban'ny président Ravalomanana dia mazava be fa ny amerina ny président Ravalomanana eo amin'ny fitondrana izay tanjony ara-dalàna sy ara-drariny zany zavatra zany mahatonga ny mikesaka an'izany satria nisy fanambarana nataon'ny filoha-lefitry ny seny tamin'izany fotoana mahakasika ny doublon ny arahantsika nahita teo moa ny tantara fa vao hoe nanao an'iny fanambarana iny izy dia niazaka zana aingana ny fanesorana azy tiana misy zavatra tiana takotakonina zany eo avy eo ny fandraika tamin'izany nisy mba hanampenana satria nisy koa ny enquête parlementaire izay nataon'ny sénateur tamin'izany fotoana mahakasika ny resaka hoe fitaovam-piadiana tamina fifidianana daholo io resahako io nisy an'io enquête parlementaire io hoe nisy fitaovam-piadiana nija sokosoko teto dia nampidirina aingana indray ilay resaka confinement zany hoe misy zavatra foana zany anakonana le resaka tsy voaela akory avy eo ny filohan'ny seny teo aloha no ny teny fa mbola misy ihany koa ny doublon mbola misy ihany koa tsy normal dia raha mandinika tsika raha mamifantatra hoe lay isan'ilay doublon zay noresahany ka hoampitahana amin'ny elanelam-baton'ny candidat zay nieritreretina hoe reo zany aloha ny ofisialy ekena hoe reo zany ny ofisialy fa raha hoakitihana zany hoe hoampidirina io doublon io dia tena mampivavoaka mpifidianana dia izay no votoantin'ilay fanambaran'ny pro Ravalomanana tany ampitan-dranomasina ny mahakasika indrindrandrindra zany ny fandravana ireo rafitra mandray anjara amin'ny fifidianareo dia ny senisy ny ACC satria kitotobe ve sa hoe fanahiniana zay aloha fa ny tena marina fanahiniana le izy dia izao moa tsika vao may zava-doza raha miditra amin'izao hoe rafitry ny senisy ny ACC vaovao zao tonga dia lokon'ireo tonga dia volomboasary ranoray dia ianao ve namana Clémence mieritreritra fa raha reo le couleur le olona mandidy reo dia homana satria sady mpitsara no mpilalao mazava ho azy manana fiandaniny reo raha dia rehefa reo no avelantsika hikarakara ny resaka fifidianana dia ana ohatran'ireny nao mba mpanao gazety dia ana ohatran'ireny tamin'ny olan'ny mpanao gazety vao tsy ela akory ireny atao tery vaimata ka maninona raha tonga dia manao fanambarana hoe zay ihany ny filoha io avy eo rehefa hoterena ohatran'io fa ny fanambarana kosa nefa dia mazava nataon'ny pro Ravalomanana fa amondrina ireo entité ny vondrona hery rehetrarehetra zany zay miandany amin'ny président Ravalomanana anambatra ny hery mba hahafana mamerina azy eo amin'ny fitondrana satria izy ihany aloha hatreto no vahaolana hitanay fa afaka anala antsika ao anatin'izao fahatsana mangitsokitroka izao
Mihetsiketsika tokoa entsora sitraky ny aina ny team ny proravalymanana ny RMDM ihany koa hoe tsy andaniny amin'izao fotoana izao te antany hoe raha milamina sy manara-dalana tsara ary mindeha atao hoe tsy mitanila ny fanomanana ny fifidianana vonina tanteraka ve ianareo eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara sy ny RMDM zay miara-dalana aminareo hiatrika ireo fifidianana rehetra ho avy manomboka io zany any amin'ny ben'ny tanàna satria moa zany ny filoham-pokotany fantatritsika fa mbola tendrena aloha hatreto ny fifidianana zay ho solombavam-bahoaka ny fifidianana zay ho lohonina ny fifidianana ihany koa izay ho lehiben'ny faritra ary indrindra ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ihany koa apetrakako tsara aloha raha mahitsy tsy mendany ireo rafitra mikarakara fifidianana tsindriko tsara zay satria raha ireo aloha tsy mahitsy ireo aloha manana fiandaniny fa raha mahitsy ireo ka tsy miandany amin'izana amin'iza de vonina tsara ny atokotiko Madagasikara fantatrao fa niatrika fifidianana foana ary manana ny tanjaka ny atokotiko Madagasikara atoko velona sy miaina ary atsika angamba miaraka mahita sy mandre isan'andro fa misy foana fanetsiketsehana ataon'tiko Madagasikara tonga hatrany amin'ny fokotany ny redynamisation ny team amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny vondrona zay miaraka amin'ny team ao anaty ao amin'ny RMDM vonina tanteraka zany ny avaty amin'ny tiko Madagasikara hiatrika ny fifidianana ary raha ozy madio ny lisy-pifidianana ekeny rehetra ireo mpitantana ny fifidianana fa lay mpitantana le fifidianana aloha hatramin'izao efa samy mahita tsika fa tena hoe volomboasary tanteraka fa raha izay ozy raha izay de masaha zany tiako Madagasikara hatramin'izay roapolo taona latsaka kely zay nijoroan'ny tiako Madagasikara zay tsy mbola nisy fotoana tsy nasa ny tiako Madagasikara niatrika fifidianana raha ohatra ka betsaka ny mpitondra vao niala teo amin'ny fitondrana de tsy hitanao trasy tsony fa ny tiako Madagasikara ny firy taona zao hoe nanomboka tamin'ny 2010 tsy teo président Ravalomanana fa mbola mijoro ary mbola hitanao tsara fa mbola mijoro tsara amin'izao ny mpanaradian'ny président Ravalomanana ary tsy miova masaka ara-potikevitra ny pro Ravalomanana de zay ny tenenako hoe mbola hiatrika fifidianana raha ary amin'izao fotoana izao de manao redynamisation ihany koa ianareo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izay mandroso de mandroso izay fanatanterahana ny redynamisation na ny fameloma-maso ny antoko tiako Madagasikara izay efa miresaka fifidianana ihany sika ny zavatra tsikaritra enitsora sitraky ny aina amin'izao fotoana izao dia hoy ny tanora amin'ny fomba fitenin'ny tanora tsika tanora de hoe vakina fotsiny satria hita tokoa faraparany teo dia nanatanteraka fitidiam-paritra maro be ny filoham-pirenena ary maro no nilaza fa mangalatra départ na manao an'ilay ataontsika hoe fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana nisy ny fitsidiana nataony tany atsimo tany avaratry ny nosy tany atsimo atsinana ihany koa nisy koa zao voamaly navoaka ny gazety androany izay raha tsy diso ilay hoe fionana ny rany gouvernora sy ireo ben'ny tanàna vitsivitsy dia milaza fa de hoe anoana an'izao fitondrana zao amin'ny 13 manahoana ny fahitanareo eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara anireny ataontsika hoe fihetsiketsehana ataon'ny fitondrana ireny ary te antany hoe sovarina any amin'ireny ary amin'ny fitondrana de lasa tsy mahita intsony an'ilay fijalian'ny vahoaka fa efa miomakomana ihany koa amin'izay fiatrehana fifidianana izay. Novaliko voalohany angamba le resaka hoe tao Antsirabe satria iny moa vao mafana tsara mihitsy. Ny mpitondra fanjakana de mieritreritra hoe ny fanatonany sy ny fanadambandambazana na ny fividianany an'ireo ben'ny tanàna no andeha ampalany azy indray ve sa afahana miverina indray eo amin'ny fitondrana anomanda manaraka de mieritreritra de hoe mba misy lôjika ve le mpitondra fanjakana satria na mety ozy mety ho anaiky an'izay aza le ben'ny tanàna any atoerana de sura ve izy fa lay mpanaraka na le olona ny fidy le ben'ny tanàna ve ka miporo aminy amin'izany fanapahan-keviny zany satria efa irahana mahita ny fiainana amin'izao efa tena hoe mikaikaiky le vahoaka tsapany vahoaka zany ka na io na olona ho apetraka na olona ho vidinao daholo ny olona rehetrarehetra hoe tisy tiany zavatra reto olona reto na tena olona tena hoe tian'ny olona be any fotony aza lay ho tambatambazanao
le vahoaka efa tsy fetsifetsenao sy ho abarabaranao am'izany tsony fa efa tonga saina ny olona fa izao koa nefany reo ben'ny tananareo a tsy am'izao hoe rotaona ny mandany mbola misy rotaona koa mandana ben'ny tanàna satria mandana ben'ny tanàna moa efatra taona mbola misy firotaona ka tsy am'izao izy nde hiteny hoe zay tsy anaraka anao fa raisiny kolo izy ihany peo zay miaka ozy izy ny tanora zay rehefa miteny raisiny aloha satria matahotra koa izy sao de solonao PDS izy raha mandà zay le olana de avy eo le fanjakana mieritreritra hoe efa milamina antsika fa ny anton'izany rehetrarehetra zany nefa ny Clémence de satria tsy matoko tena ity fitondrana ity de mandeha amin'ny lalana tsy tokony aleha eo koa ny miresaka mahakasika le resaka fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ozy izy anao teo tena efa ity tsy hoe vao zao izy nanao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana fa nandritry ny vao nanomboka nitondra izy tena nanao fampelezan-kevitra foana ary tsy mijanona manao fampanantenana foana ny eo tsy tanteraka tamin'ny foana voatsela tany atsimo izy avy eo indray nandeha nakany avaratra reny ny rahantsika nahita reny aiza koa ny misy hoe vahoaka ho ny tany sambava de efa hatramin'ny akanjo complet daholo hatramin'iny efa fampelezan-kevitra keny efa misy fizarazarana akanjo sady zany tao ambadimbadika tao zany ny fomba fitondranyity fampelezan-kevitra mandava-taona fampanantenana mandava-taona fa tsy misy tanteraka be indrindra foana ozy tao anatin'ny ambolo taona tena tsy misy tanteraka raha tsy resaka tsika hoe fampelezan-kevitra tany sambava ohatra teo zany ny filoham-pirenena de inona ny zavatra nyresahany tany ho jerentsika akaiky ny vidiny lavanily fa tao anatin'izay firotaona izay ianao inona ny zavatra natao tamin'ny propagande ianao no niteny an'izany zao matsy nanenjika zareo amin'ny président Ravalomanana matsy hoe raha Ravalomanana ho ny lany eo de ataonao mitovy amin'ny vidiny io fa tamin'ny andro président Ravalomanana ne lafo indrindra ny vanille fa am'izao izy ny mora indrindra efa hitovy amin'ny vidiny ovy fa ataon'ny fitondram-panjakana de mbola hisy olona iny ve hoe tamindray ohatra izy nde hoe Tananarivo de hitenin'iray hoe anao an'izao indray tsika ny eo aza tsy vita ohatr'izany ve raha ohatra zany hoe izy mandalo any Tamatavy de hitenin'iray hoe akoatrin'le projet Miami de hitenin'iray hoe andao indray tsika anao an'izao indray tsika de intsony ve ny olona raha tsy olona dalako Entso sitraky ny aina faly manokana ny tenako androany mandray anao eto amin'ny plateau ny Sahia Lasa Izao satria tena nilainay tokoa zay sy namana lira faralany hoe mba anasa mpanohana ny filoha teo Marc Ravalomanana satria hita tokoa mantsiny tao ao zay ny fihetsiketsehana natao hoe miasa mafy mihitsy ireo compte fac na compte fake mpanohana ny fitondrana efa noresantsika teo aloha teo ihany moa ny iray amin'izy ireo zay isan'ny mihetsiketsika fatratra ao misy ireo mitady ny fomba rehetra nde atao hoe anaratsina akitsy rano mihitsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana misy indray ireo mody milaza fa tim nefa mandranitra adipoko mandranitra aditsaranga any anatin'ny ireny tabajotra tserasera maro samihafa ireny avy amin'ny antoko tim sapomban'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tokoa ve izy ireny io moa zao narahantsika teo ny sary mpanao gazety Naina Rabearivony nilaza mihitsy hoe nivoaka ny marina rehetra fa de fantatra zany zao fa dia tsy nialo sy ny olakolaka ozy ny folo-hevitry ny Sénat Nicolas Rabemananjara fa nilaza teny amin'ny antenera-pirenena fa de hoe misy tokoa ny famoronana na ny hoe fampiasana ireo mpanohana ny fitondrana n'ireny compte fake compte fac ireny ahoana ny evitrareo manokana eo anivon'tiako Madagasikara manoloana n'ireny atao hoe fisandohana nga ny anarany antoko tim mbola ao anaty le tanjona ihany amin'le fiatrehana ny fifidianana amin'ny 2024 moa izy raha jereny misaotra betsaka ny amin'izay fanontaniana izay satria anisany miteraka resabe any anatina réseaux sociaux io resaka io mahitsy be ny valiteny fa izahay mpanaradian'ny filoha Ravalomanana de nobeazina ary ny teneniko hoe masaka ara-podikevitra politika no resanay politika ho an'ny malagasy fa tsy misy hoe any aty na any aty na any aty fa fomba fiadin'ny mpanjanaka io voiziny sasany io ary mahitsy be satria ny fanadadiana zay nataon'ny Gaël Borgia zay nandeha tao amin'ny France 24 de efa laza tsara mihitsy fa olona avy aty amin'ny fitondrana no mandeha manao fausse communication
mody hoe pro-ravalomanana izy de mody mafana fo be kanefa le zavatra tanjony eo ambadika izy a de ampedinan'ny président ravalomanana sy le olona zay ciblena ohatra hoe miresaka antsika teo le hoe mety hoe avy any amin'ny faritra sy ny avy aty Antananarivo zay a ny foto-kevitry ny atoko de mampianatra fa arena zany e arena ho antsika ho an'ny malagasy ny fiarahana ao anaty fahasamihafana dikan'izay izahay tsy mpivoy an'izany ary raha olona manao politika koa raha tena manao politika madio tsy resaka ohatr'izany fa io a efa kely sisany andro de mitady ny fomba rehetrarehetra ny olona namana Clémence hoe inona indray ny azo atao ahoana indray ny atao inona fa io tonga hatrany amin'ny hoe efa nisy koa zany a hatramina fivavahana aza-bediny zareo zay mihitsy fa tsy izahay tsy mivoy an'izany samy manana ny freany samy manana ny freana ara-pivavahana samy manana ny fokony eviny mipomba ny président Ravalomanana mazava ho azy fa tsy mitombony zany misy pomba ny Ravalomanana ny Antsoliara misy pomba ny président Ravalomanana ny Antomasina misy pomba ny président Ravalomanana ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ary misy pomba ny président Ravalomanana eto Antananarivo takizay koa ohatra hoe eto Antananarivo misy pomba ny président Ravalomanana eny amin'ny Haute-Ville misy pomba ny président Ravalomanana koa eny ambany tanàna tsy izahay no mivoy an'izany fa nataon'ny mpanohana fitondrana izany zavatra zany mba ahafahany misintona sasany hoe satria efa kely ho sisa le androny sy le tsy matoky tena tsony izy de mitady ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana indray ny fomba ilalaovana andreto mba ahafahantsika misintona sasasasany ato fa zay tsy azonao am'izany zay tsy azo am'izany zay masakaram-podikevitra ary mazava be fa nanoanana ny président Ravalomanana tsy resaka hoe honohono fa efa hitany nataony de efa hitanay koa nataon'izao fitondrana zao nambarako teo moa fa nisy miezaka mafy mihitsy zany reo compte fako mpanohana ny fitondrandreo mivoy an'izay adi-poko sy ady tsaranga izay a mampalahelo anatin'le izy de ataontsika hoe slogan na teny filamatra nentina nambabona ny fon'ny mpifidy tamin'ny fotoan'andro n'ilay filazana n'ilay hoe fitiavana ny lehibe indrindra fa de ankehitriny raha ny zavatra hita aloha de lasa mivadika ho ny fahatahorana ny lehibe indrindra le izy matahotra mafy ny arina ny teninao teo lasa tsy matoky valeur mampiseho an'izay tsy fahatokisana valeur zay a raha ny zava-misy a sy ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao a any anatin'ireny tambajotra tserasera mandeha mivoizina any anatin'ireny tambajotra tserasera maro samihafa ireny entsoa sitraky ny aina tonga amin'ny famarana ny fandaharana sahady isika adin'ray mahery kely no ny raha antsika teto a na enona sy nahafantarana zavatra maro ny rahana taminao tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao a raha misy ny teny farany de atao hoe entinao amara-paranana n'izay ny raha antsika teto tao anatin'izay adin'ray zay a de omeko eo amin'ny ray minitra mahery kely eo ianao a amtinana sy misy zavatra mety mbola tianao ambara ihany koa misatrapetsaka tsy atao lavabe satria maimaika sy fofoy zany lay fotoana za zany te hiditra kely amina fanentanana ho an'ny atoko politika rehetrarehetra zay mieritreritra hiditra amina andray anjakana fifidianana atambary ny hery de ndao hiaraka hitaky ny fanamboarana ny rafitra mpikarakara fifidianan'ireo a mba ho azo antoka fa tsy zahay aty amin'ny team marery ane ny vomafy raha ohatra ka avelanao zay tiany atao ny anina fa zay rehetrarehetra manjay anjara eo de manarak'izay a misaotra betsaka anao a nanasany tenako de ny teny moa zany hoe amina fijoroana ao anaty atoko politika de manentana ny tanora mba hijoro amin'ny fanaovana politika satria ny tanora no tratratratraina foana fa ho avy ny firenena ahoana ary ny fomba fijerinao amin'izany tanora tsy andray andraikitra izany mila mijoro zany tanora de misokatra ihany koa zany ny tiako Madagasikara ho an'izay rehetrarehetra vonina anatevin-dahana ny antoko misaotra betsaka namana Clémence de manao mandra-pitafa amin'ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra azadino ny manaraka foana ny fandaharana Sahia Lasa Izao fa mahafinaritra be
Mangasitraka anao a mamerina ny fankasitrahana tamin'ny fandalovanao teto anatin'ny fandaharana dia manantena fa tsy androany ihany satria androany ianao samba niakatra plateau a de santatra mba varany ny androany fa de hotoizantsika amin'ny manaraka hatrany a raharaha-pirenena raha teo a mivoatra saika isan'andro de izay ihany koa angamba ny tompolasy tompovavy no entiko amaranana ny fandaharana tamin'ity alina ity a ampahafantarina isika ty ampamaranana fa misy mifandaminana vaovao eto anivo ny televisionna MBS a ka dia isaky ny Alarobia ihany sisa no anarahanareo zany ny fandaharana Sahia Lasa Izao a zany hoe tsy misy tsony zany ny fandaharana Sahia Lasa Izao a isaky ny zoma isaorana mitafitafy ny namana Lilira Faralana de tsy niaraka tamintsika teto ara fa nanampy tao anatin'ny fanomanana nyty fandaharana androany ity a isaorana torak'izany ireo teknisianina nampita ny sary sy ny feo tany amintsika rehetra tsirairay tany a isaorana ianareo a manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS izao a ary dia izay ihany koa no amitrahako indray ny mandram-piona io ambany io ny laharana ahafahanareo mifandray aminay a raha misy ny fanirianareo te hiakatra tao anatin'ny fandaharana izay amafisina sy ampatsahivina hatrany fa dia maimaimpona ny fiakaranareo tao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao ka dia apetraka ary ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray ary tompoka lasy tompovavy